saika hitondran'ireo antoko politika fanehoan-kevitra moa mahakasika ny fanendrenan'ny prime ministre isany amin'izany ny antoko fanarenana izay tarehin'i Andriamatoa Hermanana Razafimahefy tsy voatery fisokafana ara-politika ihany no apetraka raha ny fanazavany fa entina mpandrosoana ny lafiny ara-toe-karena eto amin'ny firenena ihany koa izay fisokafana izay ho hatrany ny fanazavany. Efa miroso hatrany amin'ny fandresen-dahatra ireo vondrona politika samihafa amin'ny fananganana ny gouvernemanta. Ho an'ny antoko politika fanarenana dia ny firosoana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tokony himasona fa tsy tokony hovariana amin'ny ady politika ary izay fomba fijery izay ny tokony hoentina amin'ny fananganana ny gouvernemanta. Amin'izao fotoan'izao angambany ny lafiny ara-toe-karena amin'izay ny redressement économique ozy ny vahiny, le décollage économique, ny fitombon'ny ara-karena na ny croissance zany zao tokony fosana zany ary tompony andraikitra amin'izany ny maro anisy dia mapara raha misy ny fisokafana raha teny ilainy zany manisika zany koa eran'izao tontolo zao mameora tamin'ny Sarkozy la amin'ny président de république misokatra ny gouvernement ministère ray ange no nomenan'ny gauche dia Bernard Kouchner angamba ny lasa ministre ndrarambahiny raha tsy diso ny fitadidiko zay zany le fisokafana fa tsy dia tena hoe bananaka manjary le olona tena tompony andraikitra napetraka ny vahoaka le vondronkely napetraka ny vahoaka maro anisa manjary tsy afaka manao ny asany raha dia ifangaro anaty gouvernement indray ny ankolafokely maro samihafa. Ho an'ity mpanao politika ity ihany koa dia mahavelom-bolo ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Androany Maraina mahakasika ny fanendrena prime ministre. Marina tokoa mahavelom-bolo tokoa zany fanambarana nataon'ny filoham-pirenena zany satria tsy afelina fa dia niazoazo toetintsika izay nandritra ny 2 volana anendry prime ministre sy anangana ny gouvernement zavatra tsy dia mba fahita firy eran'izao tontolo zao zany hoe fiazoazona zany ka dia everina zany fa dia iroso amin'ny fanendrena prime ministre tsika atoato zany anaty fotoana fohy ary ny anangana ny gouvernement. Ny zavatra tilomarihana aloha dia araka ny voalaza ny filoham-pirenena ihany dia hiditra amin'le hoe tena hoe état de droit tsika izao natany tandalana tokony ho arahana tsakany sy andavany zany ny lalàna indrindra fa ny lalàna fototra dia ny lalam-panondrenana zany ary mazava ny voalaza ny lalam-panondrenana so ihany ary fanazava ny texte ny article ao anatin'ny lalam-panondrenana indrindra moa fa ny article 45 zany dia ny fanarahana an'izay tsy mba misy hoe miolapolo anatsy na misy interprétation miaro samihafa efa natsona moa ny HCC teo aloha zany tamin'ny firafiny teo aloha nanome ny interprétation tsy tokony mila an'izay tovitsika satria efa mazava zany ny voalaza ny lalam-panondrenana dia everina fa ny fanarahana an'izay dia ny maro anisa moa dia mazava fa ny ao amin'ny ankolafokely mampara zany. Nampatsay kosa Andriamatoa Hermanana Razafimahefy fa efa nampiseho ny safidy ny vahoaka tamin'ny fifidianana ka mifametrahana ny bromaritry ny antenimieram-pirenena dia efa mitaratra izay safidim-bahoaka izay.